fa amin'ny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo ny volana oktobra ho avy izao kosa no anatanterahana ny fivoriam-be izay ataon'ireo mpila ravinahitra na ny diaspora malagasy etsy amin'ny village voire Andotapenaka. Voatazana araka izany ny daty izay nofaritan'izy ireo anatanterahana izany na dia eo aza ny fianaky ny valanaretina pesta. Voatazana ny fivoriam-be izay iarahan'ireo mpila ravinahitra ny amin'ny firenena ivelany izay tontosaina ny 9 hatramin'ny 12 ny volana oktobra ho avy izao eny amin'ny village voire Andotapenaka. Tsy nasakana ny fahatongavan'ireo mpila ravinahitra malagasy ny fisian'ny valanaretina pesta mpandray anjara mahery ronjato no efa nisoratra anarana rehefa misy amin'ireo mpandray anjara amin'ny hetsika no tonga eto Antananarivo araka nambarany tompony andraikitra eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny malagasy. Marina tokoa fa misy ny pesta eto amintsika valanaretina pesta fa hatreto aloha zany dia voatazana ny fionana miaraka amin'ny diaspora malagasy. Ny antony tazomana azy dia efa hita angamba fa misy ihany ny fandraisana andraikitra ataon'ny fitondram-panjakana mba hifehezana an'ilay fivoaran'ilay valanaretina fa izahay atao amin'ny ministera raharaham-bahiny ihany koa miezaka zany manao efa nametraka lamina ahafahana mitily an'izay olona rehetra miditra eny ary efa fantatra daholo koa izy ny olona eny satria tsy afaka miditra eny raha tsy misoratra anarana afa-tsy hoe ngary le nanotana stand raha efa fantatra daholo zany hoe avaiza izy daholo ny anarana. Dia efa misy ihany koa ankoatran'ilay fitiliana fa misy fiaraha-miasa amina toeram-pitsaboana zany ahafahana mitsabo izay marary tsy voatery ho marary mipesta fa satria moa zavatra le ngeza goavana dia rehefa ohatra reny tsy maintsy misy unité médicale foana dia efa misy ihany fiaraha-miasa amina toeram-pitsaboana ahafahana mitsabo izay marary tapoka tsy voatery ho mipesta akory. Omaly alina moa nitapotra ny fisoratana anarana hatramin'ny omaly eo amin'ny 300 eo no misoratra anarana ho an'ny diaspora io zany ho an'ireo malagasy any ivelany. Ny avy ao Frantsa sy la Réunion aloha no tena betsaka satria moa mazava ho azy ao Frantsa tena betsaka diaspora malagasy fa misy avy any États-Unis, misy avy any Allemagne, misy avy any Suisse, misy avy any Maroc, misy avy any Bénin, misy avy any Cameroun, misy avy any Chine, misy avy any Japon, misy avy any Thaïlande. Roetsy nisan'ireo malagasy mila ravinahitra ny ivelany tombanana hatrany amin'ny 5.7 tapitrisa$ ny vola alefan'izy ireo eto Madagasikara araka ny fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena. Fianambe voalohany sy ny mpila ravinahitra izay tontosaina ny 9 hatramin'ny 12 oktobra 2017 amin'io no amaritana pakady anatsarana ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny fampandrosoana. Araka mafionana voalohany azy dia sambany zany amin'ity aloha hovoriana eto Madagasikara ny malagasy rehetra ny ivelany any. Zay zany aloha ny tena tanjona voalohany hoe hamory ny malagasy rehetra satria mila mifankafantatra isika, mila mifankahalala zany satria rehefa nareo ngamba mahita hoe rehefa gasy eto an-toerana miresaka an'izany diaspora zany dia ratsy ny fomba fijery hoe reny re nitsoaka amin'ny Madagasikara efa tsy mahalala Madagasikara intsony. Dia rehefa ny any ivelany ihany koa miresaka antsika eto Madagasikara dia somary hafahafa ihany koa ny fomba fijery. Dia ao anatin'izay fampionana izay zany le fampitambarana ny fomba fijery ampifankafantarana misimisy kokoa mba hampitovy ny fomba fijery amin'ny fampandrosoana Madagasikara. Anisan'ny tena horesahanao zany izay hoe inona ny azon'ny diaspora malagasy atao aty amintsika aty. Isany koa ny trano efa samihafa apetraka hoentina ampahafantarana ny ava tanterahan'ireo malagasy any ivelany ary ny mpisehatra samihafa eto an-toerana orinasa fikamanana ary ny androm-panjakana.